tolomavambahoaka tim anao tatitra amin'ny vahoaka ny sabotsy avy zao etsy Ambojatovo. CNT Madakady fotsy nataony tompona andraikitra peta tokony naotinay hoy ny mpianatra. Vidim-panafody any alaotra tsy mitsahatra ny miakatra. Amkafaliny indray ary tompoky lahy sy tompoky vavy no entiko hiarabananao amin'izao herinandro vavao izao alatsinainy 15 ny volana febroary ny taona 2024 tahaka ny mahazatra dia asaiko hatrany ianao anaraka ny fotoanany fampahalalam-bavao ny MBS hatramin'ny farany. Ny pejy ny fampianarana avy hatrany ary araka ny efanarahantsika tao anatin'ny lohatenim-bavao teo dia misedra olana eo amin'ny lafiny famoahana ny noty sy ny fomba fiasan'ireo tompon'andraikitra eo amin'ny CNT Madakady fotsy ireo mpianatra ao amin'ity ivitoeram-pampianarana ampitaindavitra ity. Nampiantso mpanao gazety Teny Mahamasina teny izy ireo any androany nampafantatra ny zava-misy marina. Mialy Rary Nombana sy Mathieu Princy. Anton-javatra maromaro no mampitaraina ireo mpianatra eo anivon'ny CNT Madakady fotsy izay mbola toy ny savorivory ny tsy teny antoerana andro fitsilasa izay. Satsionanao anatin'izany ny fomba nitsarana taratasy mpanadinana sy ny fomba nametrahana ny naotin'izy ireo indrindra fa ireo merina kilasy. Anisan'ny mampitaraina ireo mpianatra ao amin'ity fitoeram-pampianarana ampitaindavitra ity ihany koa ny fahatarany fahatongavan'ny naotin'izy ireo tamin'ny fanadinana voalohany izay natao ny volana Novambra 2024 kanefa amin'ny 15 Martsa ho avy izao no anatanterahana ny fanadinana famaranana. Raha ny voalaza dia ny 200 maherin'ireo mpianatra no mbola tsy nahazo izany. Ankoatra ny faharatsian'ny kalitao am-pampianarana dia fanaovana tsinontsinona azy ireo ny fandraisan'ny mpianatra ny zava-misy. Misy problème daholo ny noty na eo amin'ny redoublant io na eo en passant ho an'ny redoublant manokana noty efa tamin'ny herintaona ihany naverin'ny zareo tao. Ho en passant indray nanatrika examen soma tsara ny ankizy nefany éliminer les notes. Raha éliminer les notes condition amin'izay hoe tsy nanatrika ianao na ianao latsaky ny 3 note tokony mba apetraka eo ihany hoe zao nampa éliminer anazy nefany tsisy an'izay. Faharoa ireo ankizy tonga eto reto mbola misy tsy nahazo note hatramin'izao nefa hiatrika examen. Tonga any birao zareo arirarira amin'ny birao tonga any amin'ny poste asain'ny poste miverina fa hoe andrasany hatrany notinareo fa tonga foana. Fahatelo eo amin'ilay système LMD. Raha atao système LMD ilay izy nefa izay ary à distance tokony averiny amin'ny moyenne générale ohatry ny taloha ihany ilay satria raha moyenne générale zao dia efa mipasse daholo ny ankizy. Tena mijaly ny ankizy efa ny universitaire tamin'ny 2019 zao mbola miandry zao hatramin'izao ny examen nefany efa manakaiky ny L1 afaka baka teo efa mampidiriny zareo hanao examen amin'ny juin nefa ny anay 2019 aza mbola tsy mifarana hatramin'izao. Dia eo ihany koa momba le L3 nanao stage rapport de stage ateriny dia notin'ireo ankizy rehetrarehetra tonga dia 12 na ratsy 12 zany ianao dia éliminé. Nefa nanatra rapport de stage dia ahoana ary ny éliminer le rapport de stage nataon'ilay ankizy. Fiheveranay an'ilay zavatra natao CNT Mat zany dia tena fanaovana tsinontsinona ny mpianatra mihitsy ilay izy satria izay rehetrarehetra ireo nandovoly izay matoa izay nanao examen dia nefany ohatry natao zareo tsinontsinona zany ilay volana alohan'ilay ankizy ireo. Le vola eo ihany fa le fotoana ilany zay efa redouble avy dia ahoana mbola noty tamin'ny herintaona ihany menareo anay lazainareo fa iny ve ny tsaratsara kokoa noho le teo. Zay ny explication men zareo hoe le teo zany ratsy noho le tamin'ny herintaona dia par pitié anay dia iny no menareo anay. Tsarakaraky ny fahaizanay satria raha jerena fotsiny izao noty anglais misy sortant na école anglais tsara ireo ankizy ireo nefa pourquoi 0,5 noty mipetraka ao. Ny olako indray zany nanao examen tena tonga tsara dia nefany ataon'zareo hoe éliminer dia tsy ampiny noty nefany name hoe ka anankiroa izy na le ankizy absent dia éliminer na latsaky ny 3 dia ny ankizy sasany relevé izay latsaky ny 3 dia apetany eo hoe 2 na 1 fa ny anaty dia tsy asiny noty mihitsy fa tonga dia hoe éliminer fotsiny nefa za tena présente nanao sy tao anaty fiche. Ny examen final zany saika hoe atao afaka 2 semaines teo fa tsy haiko ohatrany hoe niambitra amin'ny 15 izy io zay le examen final nefa hatramin'izao zay mbola tsy nahazo relevé des notes. Za zao kahako manokana zany redoublant za dia ny notiko efa tamin'ny herintaona ihany no naverin'ny zareo dia misy le izy zany lasa le noty miverin'ireo indray lasa anaovako rattrapage indray amin'ilay deuxième session nefany
raha mba tena nomena azy zany le notiky nanaovako lasa ohatra ny hoe tsisy dikany zany le nanaovany examen tamin'ny novambra teo a raha le notiky efa tamin'ny herintaona ihany no naverina nomena anahy. Tsy ireo mpianatra Saint-Thomas dia eto amin'ny faritany-Antananarivo ihany no voalaza fa misedra ity olana ity fa hiarana izany hatramin'ireo mpianatra any amin'ny faritra ihany koa. Manoloana ny zava-misy dia mangataka ny hamerenana ny fitsarana ny taratasy-panadinan'izy ireo mpianatra izay manahy fa namidy tamin'olon-kafa ny naotin'izy ireo. Milaza ny hiakatra amin'ny dingana avoavo kokoa ireto mpianatra ireto raha tsy misy ny fandraisana andraikitra farany izay aingana avy amin'ny tompon'andraikitra eo anivony ity fitoeram-pampianarana ity. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray ary dia manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra nipono amin'ny fokotany Anosizato Atsinanana mangataka ny androdanana tsy misy atakandro ny tamboho sy ny trano izay nirodana ka mampitera-doza Ravo Razafy-Mahenina sy Tahiry Aina. Mamofopofona kolikoly avolenta ny fifanarahana eo amin'ny teratany vahiny sy ny tompon'andraikitra isanisa nataon'ny fokotany Anosizato Atsinanana. Miakatra trano ny tamboho izay ahina irodana amin'ireo mpandalo anefa toy ny mpianatra marobe mifamezivezy isan'andro. Mitomby ihany koa ny olona teren'ny fokotany hiala amin'ny toeram-ponenana satria lasa fandanany rano maloton'ireo teratany vahiny. Ankoatra izay, tazana-potsiny ny trano izay tokony noravana noho izy efa mitsitra. Any fepetra ny raisin'ny tompon'andraikitra tsy mahazo mandeha eto ambany eto ny mponina. Lalatokana kely izay ampovoana onaona sy rano maloto anefa no natao lalana. Ny fokotany tsy nirarahanay mihitsy. Dia zay efa nampiantsona zay vao nao taratasina zao zay isakam-paratongany. Ka zay amin'izao atovika hoe misy kolokolo mandeha mihitsy eo ambady satria tsy rarariana mihitsy zay fokon'olona ety ambany tanàna tsisy dikany amin'ny zareo ambony ao. Niketika le vahiny dia hoe tiana mihitsy zany zay hiala ety hivarotra amin'ny tany aminy. Dia io taninay io hovidim-mora io tany io. Ka tsy ekeny mihitsy ary zay tsy hiala amin'ny taninay mihitsy zay. Raha menjery io dia aty amin'ny lalana nefa fa misy menjery izy zao dia fijalena anay lasa mandeha mihodina makaty dia le lalana nefa ity zao tapen'le tompony. Dia zay ry tararainanay mafy mihitsy zany mba hananjerana an'le tamboho. Tsy ela zay teo amin'ny 2 volana teo nisy efa 20 metatra tamin'ny tamboho io teo Atsinanana teo ny mijery. Dia makandray naorina mafitsiny. Kanefa raha nisy olona tamin'izay fa soa ihany fa alina asa angamba zay nahazo ny mpianatra. Le trano zany efa hoe efa mahafaty olona dia mbola tazanay zareo manao anazy. Ny trano ataony. Ny tamboho koa vao mainka ary namafisiny iray tambadikatina sy ny ciment dia te-antazy hoe matentiko ve ianao patron raha mba hamme lalana tsara ho anay nefa ny tanànanay ihany no anjakazakahnao eto. Dia ny ianao ve zany ny tanjonao dia ny hamono anay gasy mihitsiny dia tena tsy mirarahanay mihitsy ianao. Izay menakavy reto manko dia olona mpikarama manasa lamba ny asanay. Mandeha manasa lamba any anony izay maraina amin'ny arivo izay manalamba mipasoko vao mody. Ao anatin'ilay fotoana mangingina iny ianao makatra tamboho gasy. Tandray le tamboho. Araka ny toerana misy trano lehibe hafa indray tsy lavitra ilay trano nianjera no nampiakarana. Manana mbola ianjerano ihany koa fa ny mponina izay mipetraka ao ambadiky ny trano. Hatreto ihany koa tsy hita aloha izay fandravana ny trano nafatesan'olona. Ny tompon'ilay trano izay tsy hita mpitandro filaminana maro no mivezivezy miambina ny fananany. Ny sifokotany ihany koa anaiky miteny. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia niakatra ihany koa ny feo nipono amin'ny fokotany Firavano amin'ny komina Alakamisy ny Fenoarivo no ny faratsy ny lalana fotaka mandrevo no tsy maintsy diavin'ny mponina maraina sy hariva ary isan'andro. Teny an-toerana ary Asinandriamalala sy Tokiramarolahy. Tsy lalam-pirenena 770 akory ity ratsy dia ratsy ity fa lalana mampitohy any Alakamisy ny Fenoarivo sy ny fokotany Firavahana. Efa eo 2 volana izay no sy mba tanteraka toy izao ity lalana ity ary na ny sarety sy ireo fiarabe sy ny mpandeha tongotra azy mila tsy ho afaketo. Zay fokon'olona eto Firavahana zany mba mangataka amboary ny lalana indrindrandrindra ny posy rariny izy raha nampiakatra amin'ny fireny dia nefa le manana zanaka tsy manam-bola zany voatery tsy maintsy mirobo-potaka amin'io lala malama be io namboariny zareo ihany le izy fa dia torotova fotsiny dia nefa tsisy dikany mihitsy le totra fa vao me fotaka mamandrika anay. Reny sinoa reny fa tsy hainay reny tsy hainay hoe sinoa baiko avy any amin'ny commune ve sa baiko sitrapon'le satria misy mitozy misy anona miasa manko any arakaraka ny anaovany azy dia vao mety jerety sarety zao raha tsy afa mandeko
miletika ao anatiny eo miposy 300 zao dia izao izy lasa 400 indraindray raha toy ny 500 miampy indray fahasahiranana dia aiza kosa ny tanin'ireo olona ny volana mihitsy mba hitsinjara anazy 700 zany zay mandroso ny veriny eo noho ny fintotofan'ny chinoise dia tena fotaka miletika na tômôbila raha tsy afaka mihitsy ny amin'izao fa tena jaly mihitsy izahay ka mba mangataka amin'ny ao ambony eo zany mba hijery n'ity lalanyity mba hanamboatra azy. Cyclopus izay fitaovam-pitaterana eto amin'ity tanàna ity tsy maintsy nampiakatra ny sarandalana izy ireo noho ny fahasarotan'ny lalana sy ny fahasombany fitaovam-piasany matetika. Tena le fetraka an'ilay asana ity zao tena simba be ny lalana ity miposy simba dia ny frais normal raha ohatra hoe mba nakarinay kely 700 zany le frais anay. Le olona mandeha tongotra misy le mpianatra kely tsy manana le frais dia tena mijaly le mpianatra kely misy potaka tena mavita toro 30 nefa zao 20 mivita anay amin'izao. Dia mangataka ny tena le fitondram-panjakana zany mba hijery lalana ity fa tena mijaly zay sahirana izay majinika zao mpone anay simba. Pièce tokony vita 2 volana lasa 2 volana dia lasa vetivety le izy dia simba. Pone zao tena malaky simba pone tratran'le vatovato le pone dia malaky simba le pone dia zanty arefesiany na ny rayon zao taloha 200 nefa zao lasa 500. Ny sekretera jeneraly ny commune dia laza fa lavaka be ny tety taloha ary niara-ny asa ny commune sy ny orinasa sinoa iray nanotitra izay lavaka izay saingy izao nivadika fotaka mandrevo izao rehefa avy ny orana. Tsy nisy compacteur le izy satria tsy nanana fitaovana compacteur le sinoa dia izay koa no tena lafiny teknika na nanasa. Ia hetsika mihitsy izao hanala ny fotaka be izany ho soroana le fotaka hiala teo. Azonareo asorona le fotaka dia sokafana ny tatatra izay zany izao no ataonay hijerevana ity. Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana amin'ny tranga toy itony tranga izay tena mankarary ny vahoaka. Any Antsirabe any kosa indray dia nanio ny fitaraina ny sy manoloana ny fahasahiranana iainan'izy ireo eritaona katroka izay ireo mpisehatra eo anivo ny fizahantany any an-toerana iroso amedingana ambonimbony kokoa izy ireo noho izany raha ny fanazavana trany MBS Antsirabe. Nanambara ny anao fitokonana sidina andalambe hanao fitakina amin'ny fanjakana ny vondron'ireo fikambanan'ny mpiserady maro isan-karazany eto Antsirabe vakinankaratra rehefa tsy hainy ny fitarainan'izy ireo ny fanjakana foibe sy ny ministera mpiay izany fizahantany zay nandritra ny eritaona angarangidina dia tsy mba nisy toana mivangana azo avy amin'ny fanjakana ho an'reto mpiserady reto na dia ny aina tao anatin'ny fahatapahan-karama nandritra n'izay eritaona angarangidina zay aza izy ireo rehefa tsy meno ny fanjakana dia idina andalambe anao fitakina hiakatra ambonimbony kokoa zay fitakiny izay. Ity tombotsoa ity dia ho an'ny mpisera rehetra ao anatin'ny tourisme eran'ny Madagasikara ka mba mila retory re zahay tompoko tamin'ireo fangatana zay nataonay mba sy ho valiny fa izay no mahatonga ny tsy filaminana sy ny fikorotanana fa tazominareo ao amin'ny birao ao ambony ao foana ny zavatra rehetra ka mangataka izahay apitao any amin'ny CTM ka mangataka anareo ao amin'ny FNG sy CTM mba hijery an'izay zavatra zay. Raha ohatra kosa nefa ka tsy hainao anay nareo dia misy zavatra ray mba tiana angatahana ao ka hiala ao amin'ny collège ny CTM ny FNG rehefa tsy matanjaka tsy ekeny zareo ny fangatahany FNG ao amin'ny CTM dia leo hiala sy ho collège ao amin'ny CTM. Dia manetana sahady ireo mpisehatra ny fizahantany rehetrarehetra any am-baritra raha sanatria ka tsy mamaly ny mpitondra fanjakana dia hitana isika rehetrarehetra hanao fihetsiketsehana na grevy hihetsikitsika angatakatsika ary tsy anaiky raha tsy mahazo ny zavatra takitsika manomboka izao. Ny anafoanana ny etra taona 20 raiky amin'ny 20 eo ihany koa ny tokony siny zay atoana maritra avy amin'ny fanjakana izay ireo ny tena isan'ny takiny reto avondrony mpiserady reto hatramin'izay nefa tsy nahaza ombalany fantatra ihany koa moa fa efa nisy ny hetsika nataony avy any Sahalo ireo mpiserady avy any Sahalo ranohira raha ny fampitam-baovao nampitainy reto mpiserady eto vaky nakaratra ireto.
raha izay ary ny vaovao avy any Antsirabe any Ambatondrazaka kosa indray dia miakabidy hatrany ny vidin'ny fanafody any an-toerana. Nanazava ny antony izay fiakaran'izay ary ireo farmasiana any Ambatondrazaka mitady vahaolana avy amin'ny tompon'andraikitra mahefa ihany koa izy ireo manoloana izany. Ny Andriana Arivondy, MBS Ambatondrazaka. Tsy misy tsy mikakaika ankehitriny noho ny fiakaram-bidin'ny fanafody eto Madagasikara ary anisan'izany ny tenivon'ny faritra loatra mangoro. Nitondra fanazavana makasika izay indrindra ry zareo ivitoeram-pivarotam-panafody atenivon'ny faritra loatra izay nomarin'izy ireo fa dia miainga avy any amin'ny mpamokady mihitsy no efa misy izay fiakaran'ny vidim-panafody izay. Eo indrindra no iantson'izy ireo ny tsiraray mba samy ijery hoe aiza no mety ho vahaolana amin'ity resaka fiakaram-bidin'ny fanafody eto Madagasikara ity. Fantatra fa dia misy ihany koa fahasarotana amin'ny lafin'ny fanafarana fanafody satria dia betsaka loatra ireo pitsopitsony izay tsy maintsy arahana ary maharitra hatrany amin'ny efa-bolana voatotosa izay fanafarana fanafody izay. Fanafarana fanafody zany eto Madagasikara raha efa tsy misy le izy dia any amin'ny telo volana efa bolana any vao tonga le fanafody reo fa tsy hoe tonga tsy misy dia andeha hanafatra dia rapitrona amin'ny herinandro dia tonga fa be da be mihitsy ny formalité na ny resaka fanaovan'ny zareo reo grossiste amin'ny fanafarana fanafody zany fa tsy hoangana mihitsy rehefa tsy misy zay mahatonga an'le rupture le hoe ela be le izy zany le fanafody vao misy fa tena any amin'ny telo volana efa bolana any vao tonga le fanafody afarany. Andrasana arak'izany izay vahaolana ho aroson'ny mpitondra fanjakana amin'ireo karazana olana samihafa sedrain'ny ivitoeram-pivarotam-panafody aty aloatra ireto izao. Androany kosa no nanatanterahina ny atrikasa famoahana amin'ny fomba ofisialy ny antotanisa ny mponina manerana ny Madagasikara izay natao teny amin'ny ministera ny raharaham-bahiny teny Anosy teny 20 taona lasa izany hoe tamin'ny taona 37 no nisin'ity hetsika fanasambahoaka fahobe ity farany raha tokony ho isaky ny 10 taona farafahakeliny no hanaovana izany. Mialy Rarinombana, Mathieu Prince. Nanomboka ny taona 2024 no efa nanomanany teo anivon'ny ivitoerana nasionaly momba ny antotanisana ny instat ny rehetra nataterana ny fanisambahoaka fahobe andiany fahatelo izay tokony efa natao ny taona 2024. Fantatra nandritra ny famoahana ny vokatra tamin'ny fomba ofisialy androany fa ny atsasa-manila ny vahoaka malagasy dia tanora 20 taona no miakatra. Mikasika ny antotanisa amin'ny ankapobeny indray dia fantatra fa mitotaly 20 tapitrisa mahery ny isan'ny mponina manderana ny Madagasikara izay ahitana tokantrano 9 tapitrisa mahery. Ny 13 tapitrisa mahery amin'ny isan'ny mponina io ny 1.57 dia vehivavy avokoa. Mahery ny 12 tapitrisa kosa no isan'ny lehilahy izay manome 7.3 isanjato. Raha malala moa zany fa opération faran'izay ngeza indrindra amin'ny domaine statistique izy ity ny document de projet izay niarahana tamin'ireo mpamatsy vola dia nitentina teo amin'ny 35 millions de dollars. Manana aloha ny document iasana ny cadre institutionnel ohatra hoe ny décret sy ny arrêté rehetra isan-karazana mba hanomezana valeur institutionnelle et juridique an'izay asa ho atao dia nitadiavina koa le vola anaovana azy satria tsy vola tsy tokony tsy firoana zany tsy ho hita eo no dia nitadiavina koa zay ny fotoana naharitra be nitadiavina ny fotoana nahitana an'le vola zay ilaina natanterahana azy zay dia rehefa tapitra moa zay dia natsangana reo organe rehetra zay rehetrarehetina zany fa anampy amin'ny fanatanterahana an'le fanisambahoaka hatrany amin'ny commune nasiana komity izay misahana ny fanatanterahana an'io satria araky ny voalaza teo noho n'izay hoe recensement zay ny anarany tsy tokony hisy olona adino na zone adino na kely ara dia nankinona hita amin'ireo autorité locale ny commune sy ny district zay ndraikitra zay natsangana daholo ireo komity ireo dia zay vao niditra tsikelikely amin'izay amin'le asa teknika. Tombony ho an'i Madagasikara ny fananana mponina tanora. Mbola olana goavana sedrain'ny ankabeazan'izy ireo anefa ny tsy fahampiany asa. Araka ny antotanisany voaka hatrany dia manodidina ny 10 isanjato ny isan'ny olona tsy anasa amin'izao fotoana izao. Io mantsy misy an'le atao hoe force ouvrière moa gambany na inona moa zay ny terme ahafahantsika ilaza azy dia ny tanora ny classe d'âge zay anatin'le tanora ka raha ohatra ka antsasa-manila ny vahoaka malagasy mihitsy ara no anatin'izay hoe classe d'âge ouvrière zay classe d'âge
afaka miasa zay dia ny famorona asa ho an'ireo olona reo zany mety hoe problème fa raha ny hatanorana tompoko dia tena hoe azo lazaina hoe avantage lehibe ho ana firenena anankiray manana an'izay vahoaka tanora zay. Ivadika eo amin'ny pejy ny finoana kosa indray isika dia tsy mbola nivahatra eto ny savorovory misy eo amin'ireo tompon'andraikitra eo amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy mbola mikatona araka izany fiangonana hatramin'ny androany ka eo an-tokotany no anatanterahina ny fotoam-pivavahana samihafa. Ravirazafy Mahenina, Tahiry Nyaina. Teto ivelany no nanatanterahana ny fanaovam-beloma faran'ny razana izay tokony nentina teto amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Akorondrano. Antsoavy no nataon'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana. Ekena ho izy fa nisy ny savorovory saingy tsy ilaina ny fanakatonana. Ny tena marina tsy ankasitrahanay mihitsy ny katonana fiangonana. Efa tsy fidiny tamin'ny confinement enim-bolana tsy nivavaka ny mpiangona. Noho izany tena tsy mety aminay ilay izy. Misy ny rafitra amin'ny fiain'ny fiangonana, misy ihany koa ny lamina raina raha misy fifidianana tsy maintsy atao. Tsy fitovikevitra nefa no nitarika tamin'ny fitoram-bato ka naratra na pastiry iray teo anivon'ny fiangonana. Fito ambin'ny folo ny birao fidiana, ny ray filoha, ny enina ambin'ny folo zany ny raiky ambin'ny folo amin'ireo dia fidiana pasteur, ny dimy tendreny le filoha nefa tsy misy dia nanao convention zany izay dia tapaka atao anatin'izany fa enina ambin'ny folo no fidiana. Zavatra mampalahelo nefa nisy sakatsakina zany tateoriana hoe tsy tanterahana ny fifidianana io tsy ekena le enina ambin'ny folo. 355 zany nanao 16, ny 17 no nanao 11. Dia ny arivan'io moa zay rehefa metraka ibron firaisampitandreo dia nisy andiana olona vitsivitsy zany izay nitsangana nalohatra anay dia iny zany natonga anay olana teto amin'ny fiangonana. Nitoraka anay paster tamin'ny vato izy ireo dia nikapoka anay tamin'ny hazo sy ny seza. Navita azy amin'ny fifidianana tsy mbola mivalo ny olana. Misy ny manaiky ny valon'ny fifidianana, misy kosa no mitsipaka izany ka ina ampisarabazana ny mpino. Hatreto aloha mbola mikatona ny fiangonana Jesosy Mamonjy eny Akorondrano. Ny vavaon'ny maresaka iraisam-pirenena ary dia akoatra ny valana aretina Covid-19 izay mianjady amin'ny firenena maneran-tany dia misy aretina miverina indray any Guinée any amin'izao fotoana izao ka mitarika fahafatesana any an-toerana sahady. Mamintina amintsika izay vavao izay ary nambiny sovely sitraka eo amin'ny rindran'ny sary ny Andry Rakotomalala. Miverina indray ny aretina Ebola any Guinée raha toa ka efa 5 taona lasa izay no nisy izany aretina Ebola zany farany tany an-toerana. Olona 7 hatreto no voamarina fa mitondra ny tsimbokaretina ary efa nahatratra 3 no namony ainy. Raha ny fampitam-baovao nanatanteraka fandevenana ny fianakaviana iray ny voalohan'ny volana febroary teo. Maty vokatry ny Ebola nefa ilay razana nalevina. Teo ny nanomboka ny fianak'ity arety mifindra mahafaty ity. Nahitana fambara avokoa ny ankamaroan'ireo olona tonga nanotrina ny fandevenana ka nitarika fahafatesana ho an'ireo olona 3 voalaza fa matin'ny Ebola ireo. Tsy mbola misy ny fitsaboana tena masitrana ny Ebola raha ny fanazavan'ny mpitsabo Guinéana fitandremana no atao. Manoloana izany, efa eo pitadiavana izay vahaolana aingana indrindra entina monjena sy iarovana ireo olona ny Guinée ny eo anivon'ny OMS araka ny fampitam-baovao hatrany. Tonga teny amin'ny prefektura n'Antananarivo androany ny solombavambahoaka Tima sy ny delegaciona niaraka taminy antony dia nampahafantatra ny prefet n'Antananarivo amin'ny anaovan'izy ireo tatitra ho an'ny vahoaka malagasy etsy Ambojatovo ny sabotsy ho avy izao. Asin'Andriamalala, Tokra Marolahy. Voafaritra mazava ao anatin'ny lalam-panorenana fa tafiditra ao anatin'ny anjara asan'ny solombavambahoaka ny manao tatitra amin'ny vahoaka. Ankehitriny dia tsy ho topotra mionona ny vahoaka n'Antananarivo fa hanao tatitra amin'izy ireo ny solombavambahoaka Madagasikara. Voafita tamin'ny anarany Antokoti Mateto Andrenivohitra ny sabotsy ho avy izao etsy amin'ny kianjan'ny demokrasia etsy Ambojatovo. Tafapetraka soa matsara androany alatsinainy tamin'ny rora sy fehefany teo eo ny taratasy fampahafantarana avy amin'ny solombavambahoaka Madagasikara voafidy teto amin'ny distrika enina teto Antananarivo renivohitra amin'ny anarany tiky Madagasikara dia nampahafantarana n'Andriamato préfet de police n'Antananarivo araka ny voalazan'ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona amin'ny andraikitra sahan'ny solombavambahoaka dia anao tatitra araka izany voalazako izany amin'ny vahoaka n'Antananarivo izahay ny asabotsy fa 20 ny volana febroary 2024. Izany moa dia mikasika ny fivoriana
izay nitsotsaina teny anivon'ny antemeram-pirenena dia nitoerana anaovana izany dia eny amin'ny kianjan'ny demokrasia Ambojatova Antananarivo amin'ny asabotsy 20 ny volana febroary manomboka amin'ny 9 ora maraina. Taratasy fampahafantarana ny prefet fotsiny ihany ity naterina tetsy Tsimbazazandroany ity fa tsy fangatana alalana akory satria izay ny voasoratra anaty lalàna. Ireo solombavambaoka moa dia nanamafy fa hetsika mpilaminana tanteraka io tanterahana amin'ny sabotsy ho avy zao eo. Vaovao voaray vao izao arivo izao kosa indray dia fantatra avy amin'ny fianakaviana akaiky ny ministry ny serasera teo aloha ary Laurent Adjasona Iroli Mercia fa hiakatra fitsarana indray ity ministry ny serasera teo aloha ity rahampitso araka ny vaovao azo dia noho ilay raharaha fitoriana Andriamatomamy Ravatomanga azy o manalabaraka angazety sy nanao vavolombelona mandaingy. Raha tsy ahivona dia ny farany volana oktobra 2024 Iroli Mercia no nataon'ny polisy ny brigade criminelle fanadiadina tany amponja momba n'ity raharaha ity kanefa dia rahampitso 12 febroary indray no izao hiakatra fitsarana izao. Fa eo amin'izay pejy ny politika izay atrany dia anisan'ny mbola mitana ny sain'ny mpanarabavao amin'izao ny toetra raha politika eto Madagasikara. Androany dia nitondra ny fomba fijeriny ihany koa ny antoko politika roso ho an'ny demokrasia sosialy na ny RDS izany. Nzava-Ndremahefa sy Mathieu Prince. Lesoko hitatrizay nisian'ny fifandimbiasam-pahefana teto amin'ny firenena ny tsy fisian'ny fifampianona eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohitra. Adidin'ny mpitondra ny mijery izay tokony ho laharam-pahamena ho an'ny vahoaka ao aminy. Adidin'ny mpanohitra kosa ny mitsikera ny zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana. Raha ny tsapa aloha dia ny mpanohitra manao ny asany indray no iantsin'ny fanjakana ady. Raha toka tokony handray lesona sy an'ny tsikera avy amin'ny mpanohitra izy ireo. Tombony ho an'ny mpitondra ny tsikera izay hoentin'ny mpanohitra amin'izao fotoana izao. Ahafahany mamantatra ny zavatra izay tokony ahitsy ao anatin'izany fitondrana izany mba hamary toerana azy. Ny zava-misy nefa ny ankehitriny dia toa lasa tsy misy ny fifampihainoana, lasa mifanenjana ny rotonta. Ary izay indrindra no tokony hoe hitadiavana n'izay mety heverina fa vahaolana. Ka ilay vahaolana azo eritreretina ao anatin'izany dia ny voalohany indrindra aloha tsy misy afa-tsy ny hoe miezaka ny eo amin'ny fitondrana, mihaino, manitsy an'izay zavatra rehetra tsy mety. Tsy ny fampiasana ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana ho atao herim-pamoretana akory ny isian'ny filaminana eto amin'ny firenena. An'ny vahoaka ny fahefana ho iatra ny fety saorakoto andrianirina ka tsy ilaina ny fanaparam-pahefana eto amin'ny firenena. Miankina tanteraka amin'ny mpitondra ny fanajana na tsy fanajana ny demokrasia. Ny mpitandro ny filaminana aloha ataontsika mazava tsara fa dia ny mpitandro ny filaminana dia natao ankatoa zy eo amin'ny fitondrana. Na iza mitondra na iza mitondra. Kanefa kosa ny fahaizan'ny mpitondra izay mampiasa an'izany hery eo ampelantanana izany ho amin'ny fampandrosoana ny firenena izay ny zava-dehibe fa tsy ho amin'ny famoretana ny vahoaka izay te hanao hevitra. Rehefa nambaraka teo anie hoe raha ohatra ka firenena demokratika ka firenena fitondrana miseho hoe mbola manana ny tanjany sy ny heriny tsy menatra ny fampiraharaha amin'ny mpanohitra ary mihaino mandresy lahatra n'izany mpanohitra izany satria marina ny lalana izay heveriny hitondrana ny firenena. Fa raha ohatra kosa firenena na fitondrana izay mahatsiaro tena marefo dia lasa miopefoka mampiasa n'ilay hery ho lasa hery famoretana amin'izay fanehoan-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Izay ary no namarana ny fotoana ny vaovao tamin'izao alina izao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.